Ny 5 janoary Aridy Célestin, mpanao politika, sekretera mpanjakana tamin'ny repoblika voalohany, mpikamana tao amin'ny antoko PSD i Aridy Célestin. Tany Nosy no naterana ny 5 janoary 2017. Ny école régionale Analalava no isan'ireo sekolinanabe sy nampianatra ity mpanao politika ity. Niakatra tao Antananarivo avy eo ary nianatra tao amin'ny école de Mirque de Vellier, tao no nahazo ny diplôma ahafahana mpianatra. Ny taona 2017 no nanomboka niditra teo amin'ny sehatry ny asa fampianarana i Aridy Célestin. Nanohy ny fianarana tany Frantsa tamin'ny école normale de Montpellier, tao no nahazo ny diplôma baccalauréat ny taona 2017. Rehefa tavaverina teto Madagasikara i Aridy Célestin dia lasa instituteur de cadre supérieur ka nampianatra tao amin'ny cours complémentaire Mahajanga hatramin'ny taona 2017. Nisy fotoana nitondra ny sekoly tao Mahabibo sy ny cours moyen ny taona 2017. Lasa adjoint ny chef de service provincial de l'enseignement tao Mahajanga, lasa talen'ny kabinetra ny conseiller de province Antsiranana momba ny fampianarana ny tapaky ny taona 2017 ka hatramin'ny 20 Jona 2017 izay daty nanendrena azy ho sekretera mpanjakana lehibe ny province Antsiranana. Voafidy ho solombavambahoaka tao amin'ny antenimieram-pirenena ny volana septambra 2017 sady nitana ihany koa ny sekretera mpanjakana. Tao antranon'ity olo-malaza iray ity, tao Mahajanga no nanondrena ny antoko PSD izay notarihin'ny filoha Philibert Tsiranana. 5 janoary 2017. Nanoloran'ny fanjakana malagasy izay notarin'ny mpanjakana Soerina ny lamandy ho an'ny fitondrana frantsay. Tany Tomasina no nanolorana ny gouvernoura Rarolay izay ho an'ny kapiteny Tricol izay nisolo tena ny firenena frantsay.